Mandeha tokoa ny asan'ny FLD na ny Fonds Local de Développement eny Ambohimanariny ary efa atao hoe 70 isanjato 570 isanjato ny asa zany no efa vita amin'izao fotoana izao fa kely sisa tsy vita tao anatin'izay iray volana nandehanana zany. Io FLD io dia vola avy any amin'ny fitondram-panjakana madiodio ary ny solombavam-bahoaka no tompo marika amin'ny asa rehetra izay natao sy amin'ny hoe fanapahan-kevitra ny raisina. Ho an'Antananarivo renivohitra dia ny député 12 zany no niara-nandinika ny asa natao fa tsy ny commune velively. Fa raha misy kosa ny vidinana teny fotony ka nijery ny commune tsy maninona afaka nijery izy fa izahay solombavam-bahoaka ny tena nanapa-kevitra amin'ny asa izay natao sy ny tompo marika amin'ny zavatra rehetrarehetra mahakasika ny Fonds Local de Développement ary izay no isaoranay ny fitondram-panjakana satria zava-dehibe ny namezana ilay 200 tapitrisa. Lalana tena efa ratsy dia ratsy no natao izay nosokajinay ho lahara-pahamehana fa ho avy kosa ny FLD manaraka indray dia efa hiditra amin'ny fokotany hafa izay 1.3 fokotany zany heverinay fanaovana asa lalakely totobato ary tetezana. Misy ihany koa moa ny fanadiovana hafa izay ataonay dia mbola ho hitantsika eo fa mandeha miandalana tsikelikely ilay